Faly indray ny tenako mandroso ao an-tokantranonao any amin'ity fotoana mahafinaritra zay anarahanao ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izao. Misy amintsika mihaino ny onjam-peo ihany koa ary manaraka amin'ny tambazotra serasera dia manonona ny fiadanan'i Jesosy hatrany ny tenako ho anao zay mpanaraka nay tsy tapaka. Antenako tanteraka fa andray valim-bavaka ianao, inoako zany satria raha ohatra hoe tena manetsika ny finoantsika isika dia andray valim-bavaka ianao araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Inoako fa mpiakatra ny finoana indray ny afatra zay hozaraiko amintsika eto. Ndao hivavaka avy hatrany hidirantsika ao anatin'ny afatra. Akipio masonao dia ahondreo lohanao dia hiaraka hivavaka tsika. Misaotra anao zay Andriamanitra ray tsy topa ary ny lanitra sy ny tany ny amin'izao fotoana zay mbola nomenao anay zao. Famindrapo zao Andriamanitra, mbola namindranao fo zay satria mbola afaka mandre ny teninao, afaka ny ahery indray ao anatin'ny afatra zay hozaraina eto. Andriamanitra, inonay tanteraka fa alovan'ny fiainan'io mijery amin'ny fahitalavitra io ianao, io mihaino ny onjam-peo io zay manaraka amin'ny tambazotra serasera io, iova tanteraka ny fiainana an'io noho ny anaranao mahery. Andriamanitra, mbola hiasa ihany koa ny fanahy masina androany, ary efa hiasa ary ny fanahy masina dia hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy, hietry ny nofo atakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ravina malala ao mitompo herinandro vaovao, zany hoe fitahiana vaovao, valim-bavaka vaovao, fandresena vaovao. Ao anatin'izany nefa na dia eo ary zany rehetrarehetra zany te hampaheranao ihany koa fa mety misy sedra vaovao ihany koa, mety misy fizahan-toetra vaovao ihany koa. Fa ny zavatra azoko tenenina ary mahafaly anahy no milaza an'izany amin'izao fotoana izao hoe tsy maintsy ianao no mivoaka mpandresy. Tsy maintsy ianao no mivoaka mpandresy satria nahoana? Manana an' Jesosy ianao, ilay mpandresy ary ilay efa nandresy ny fahafatesany, ilay fiandohana sy fiafarana, ilay tompon'ny teny farany. Izy ny tompon'ny zavatra rehetrarehetra. Manana anazy ianao, tsy maintsy ianao no mivoaka mpandresy. Ianao no mivoaka mpandresy amin'izay ady rehetrarehetra andalovanao. Te hampahery anao sahady ty ampiandohana hoe na inona ady andalovanao amin'izao ora sy fotoana izao, dia te hampahery anao hoe ianao no mivoaka mpandresy. Ianao no mivoaka mpandresy amin'io tantara io. Mety amin'izao mety tena hoe mety tena mafy ny lalovanao, mety tena mitanondrika ianao, mety lasa-dranomaso ianao, mety kivy ianao, mety efa diso fanantenana ianao ary mety efa ilavilefiny ianao, mety efa anipy-gao ianao, fa hoy amantsy aminao raha lasianabavy hoe ianao no mivoaka mpandresy. Atrakao ny loha dia mitsangana dia mandehana dia toizy ny lalanao, fa tsy maintsy ianao no mivoaka mpandresy amin'io ady hatrehanao io. Te hampahery anao hoe tsy natao analana baraka anao io ary tsy fahafatesana ny anton'io aretina io, tsy fanalana baraka anao io fa nefaran'io voninahitra Andriamanitra. Voninahitra Andriamanitra ary ny antom-pisitsika sy anao anie, anisan'ny ny antom-pisitsika sy anao dia mba ampisehoany Andriamanitra ny voninahiny. Iza ary ny anehoany voninahiny eo raha tsy tsika zanany? Iza ny anehoana ny voninahiny raha tsy tsika zanany? Ka zay ny ampaherezako anao hoe isika dia fanaka fanehom-boninahitra. Noho izany noforonina isika ankoatrany hoe mba hiderana azy, noforonitsika mba hitondra voninahitra. Ametrahan'Andriamanitra ny voninahiny, ametrahan'Andriamanitra ny sinihany, ametrahan'Andriamanitra ny anarany, ametrahan'Andriamanitra ny falebiazany. Ety amintsika no hita zany raha lasianabavy. Ety amintsika sy ianao no hita zany falebiazan'Andriamanitra zany. Ka noho izany te hampahery anao hoe misafidiana ny ino an'Andriamanitra, misafidiana ny atoky an'Andriamanitra ao anatin'io ady zay hatrehanao io. Mety misy manaraka amin'izao fotoana izao mety hoe za rehefa namelamosina an'Andriamanitra, za rehefa nivadika tamin'Andriamanitra. Tadidio raha lasianabavy, le fanoharana sy le tantara ny tantarain'i Jesosy mahakasika an'le zanak'adala. Rehefa niala teo amin'ireny le zanak'adala dia ny zavatra nitranga dia zao. Rehefa niala teo amin'ireny izy naka ny fananany rehetrarehetra dia nandeha tany amin'izay nalehany tany navelan'Andriamanitra mihitsiny koa ka.
andana kozy izy navelan'le rainy moa zany navelan'ny rainy mihitsiny koa hoe andanaka ianao raha andeha de omeko anao ny fanananao rehetrarehetra e lasa izy nandeha rehefa nandeha tany de nanao an'izay tiany atao nataony olona niaraka ny sakafo niaraka tamikosoa ary lany le fananana rehetrarehetra zay noentiny fa rehefa niverina teo kosa izy efa namme lamosina ny rainy izy efa niala tao an-trano ny rainy izy fa rehefa miverina izy de inona ny zavatra antrany rehefa miverina izy de nitsenain'ny rainy tamin'ny fifaliana nitsenain'ny rainy tamin'ny fitiavana tsenain'ny rainy tamin'ny fety tamin'ny orakoraka tamin'ny fifaliana de tahaka an'izany koa mety anao nefa mivadika efa namme lamosina tamin'Andriamanitra Andriamanitra tsy hanamelika anao zany fa ho tahaka an'le zanaka dalaka izay mihitsy ny antony tantarain'i Jesosy an'iny satria ny antony de tian'Andriamanitra ho fantatra tiany Jesosy ho fantatsika sy ianao fa raha nisy fotoana ianao efa nani nisy fotoana ianao niverin-dalana de rehefa miverin-dalana ianao ho raisiny Jesosy amin'ny fony rehetrarehetra ho raisiny amin'ny fitiavana ho raisiny amin'ny fifaliana tsisy hanamelika anao zany io zay no ampaherezako anao hoe mety efa ela ianao tsy nandeha nivavaka mety niverin-dalana ianao andaotsika hiaraka ivavaka amin'ny alarobia zao ho tsenain'Andriamanitra amin'ny fifaliana ho tsenain'Andriamanitra amin'ny fitiavana ho tsenain'Andriamanitra amin'ny indra fo ianao de tsika ijery tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ho jerentsika de eo amin'ny Lioka 2:1-7 Lioka 2:1-7 ho ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy koa raha ianareo na de ratsy azy malala anome zavatsoa ny zanakareo tsy maika va fa ny ray izay any an-danitra no hanome ny fanay masina ho an'izay mangataka aminy ny tenin'Andriamanitra de milaza galasiana bavy isika moa rehefa alarobia de manana an'le loha hevitra satria manomana indray tsika zao ny fotoana alarobia ao amin'ny tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beril Rose ao amin'ny tranomanga Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beril Rose manomantsika ny fotoam-bavaka io fotoam-bavaka zay ananatsika ny loha hevitra hoe ny fanay masina sy ny heriny ary ny fiasany averiko ny fanay masina sy ny heriny ary ny fiasany hianatra zany tsika mahakasika ny fanay masina ny heriny fanay masina ary ny fiasany eo amin'ny fiainatsika eto ny tenin'Andriamanitra de milaza amin'ny Lioka 2:1-7 isika sy ianao olombelona isika zanak'olombelona na de fanambara fa ratsy ary hatrany am-piandohana satria ny natiorantsika de mpanota fa noho i Jesosy Kristy de niovy zay natioran'izay nandray an' Jesosy Kristy rehetra efa vovonjy entre parenthèse iny fa zao ny zavatra tena tiako ambara de zao ny natioran'olombelona zany na de ratsy na de reny mpanota be reny ary tsy mba misy sa zany raha lasiana bavy andeha amme zavatra ratsy na n'olo baty mafana raha mangataka toto izy ny tenin'Andriamanitra tsy amme maingoka anazy ianao tsy ohatry zany tsika na de ratsy ary mainka aveo izy faniraitsika any an-danitra anome zavatsoa atsika izy zavatra tsara ihany no katsahany amintsika sy ianao anisan'izany ny fanay masina le fanay masina le parakleto zay tsy voavidy vola le fanay masina le tsy voavidy vola le fanay masina zay tsy voavidina arena rehetra eto ambony tany ary zany no nomeny atsika zany nomeny atsika inona moa ny fanay masina le fanay masina zay nambara fa fanampananatra parakleto izy fanampananatra fanampampahery mpame aina mpamelona mpame fitiavana mpitaridalana izy daholo zany natioran'ny fanay masina zany galasiana bavy natioran'ny fanay masina zany ary zany zavatra rehetrarehetra zany afaka ho tonga amintsika raha manaiky isika sy mamela ny fanay masina androso eo amin'ny fiainatsika araka ny tenin'Andriamanitra ato hoe araka ny tenin'Andriamanitra hoe nareo izy na de ratsy ary malala manome zavatsoa any zanakareo fa maika ave fa ny ray izay any an-danitra no hanome fanay masina ho an'izay mangataka aminy presizeny mihitsy ho an'izay mangataka amin'ny ray de omeno ny fanay masina ho an'izay mila anazy de omeno ny fanay masina ny fanay masina galasiana bavy de fanahendry rehefa tsy mampandroso anazy ianao de tsy miditra izy rehefa tsy miteny ianao hoe fanay masina mangataka anao midirany tsehatra amin'ny fiainao ataovy zay tianao atao
tsy hiditra eo zany izy. Ny vahiny ho iamatsy tany amin'ny onjam-peo hoe ny vahiny mijanona eo am-baravagana ihany izy, raha tsy milaza ny tompotrano hoe miraba hoe tonga soa mandroso nareo de zay izy vao hiditra, satria fantatry le vahiny fa tsy tompon'le trano izy. Ka noho izany raha lasianabavy, mila mifanahy masina amin'ny fiainanao, mila mampandroso ny fanahy masina isika sinao eo amin'ny fiainantsika. Ary rehefa mpandroso anazy tsika de ny fanahy masina, ny natoran'ny fanahy masina efa notanisaiko anao teo hoe mpampahery, mpanome lalana, mpitaridalana azafady, mpitaridalana, mpanasitrana, mpanangana. Ny fanahy masina ny fanahy masina raha lasianabavy de rehefa amin'ny fotoana isika sinao mampandroso anazy eo amin'ny fiainantsika sinao de tsy mahay miaina izy, tsy mahazo aina izy azafady raha tsy miaina am'le naturany. Aveko ny fanahy masina rehefa mampandroso anazy isika sinao amin'ny fiainantsika de tsy mahazo aina izy raha tsy miaina am'le naturany. Rehefa mampandroso anazy isika sinao amin'ny fiainantsika de karaha hitany misy tsy mety eo de tsy mahazo aina izy raha tsy manasitrana. Raha hitany hoe misy aretiny eo tsy mahazo aina izy raha tsy manasitrana, tsy mahazo aina izy raha tsy mitondra fiadanana, tsy mahazo aina izy raha tsy mitondra fiainana. Ka na inona ady andalovanao, angataka ny fanahy masintsika raha mpandroso anazy eo amin'ny fiainantsika, de na inona ady mety andalovanao, mety aretiny io rehefa eo amin'ny fiainanao fanahy masina, tsy mahazo aina izy raha tsy manasitrana an'io aretiny io. Na tsy mangataka ary ianao de fa hain'ny fanahy masina hoe misy zavatra tsy mety eo de sitraniny. De tahaka an'izany koa rehefa hita misy korotana eo de alaminy, satria Andriamanitra ny fiadanana ny Andriamanitrantsika. Ny tokony ataontsika zany de hiarivavaka tsika sinao, angataka ny fanahy masina tena hiasa amin'ny fiainantsika sinao, ary rehefa eo izy manao an'izay tiany atao rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao. Na tsy miteny ary ianao de miasa sy mihetsika amin'ny naturany izy, miasa sy mihetsika amin'ny naturany izy. Inona ny naturany? Manasitrana, mpanafaka, mpanangana, mpanome fiainana. Eny fa na de efa nambara fa maty ary teo amin'ny fiainanao, rehefa eo amin'ny fanahy masina de velona indray zany. Manasa anao amin'ny fotoanantsika alarobia, mety efa alarobia ianao mandre an'izao hafatra na mahita le hafatra, alarobia amin'ny 12 ao amin'ny Five Center Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Five Center Tanamboasainky ao ambadiky ny EPP Beryl Rose. Raha tsy hitanao le toerana de afaka miantso an'io laharan-tarobia io ianao zay misoratra amin'ny finday anao na amin'ny fahita lavitra anao, na raha ohatra hoe mihaino onjam-peo anao de azonao atao miantso ny 038 30 101 04 038 30 101 04. Zay ny fotoana niaraka taminao teto, mankasitraka anao naharitra anjery sy nenao hatramin'ny farany. Ny mpanomponao Pasteur Njiva Rakotoson miaraka taminao teto, tahin'Andriamanitra tompoko manome fotoana.